manolotra ny arahaba tompoko mbola mitoetrany ny ora-pahavaratra any amin'ny tapany avaratry Madagasikara raha toa ka mety hisy tandrifindraona andalo ihany indraindray ho an'ny afovoantany hatramin'ny alakamisy ho avy izao. Manomboka amin'ny zoma kosa dia tombanana iamaina tsikelikely aloha ho an'ny ilany atsinanan'ny afovoantany makany amin'ny ilany atsinanan'ny nosy fa somary mikisaka any amin'ny ilany andrefana sy avaratra andrefana iny ny orana. Raha makasika ny maripana kosa indray dia tombanana isy fiakarany miandalana ny maripana ambony indrindra manomboka ny zomaka hatramin'ny faran'ny herinandro ho an'ny afovoantany sy ny ilany atsinanan'ny Madagasikara. Na izany na tsy izany aza ny maripana ambany indrindra kosa dia mety hisy vidinany manomboka ny sabotsy ho avy izao. Raha makasika ny any an-dranomasina indray dia tsy misy ahina aloha ny mety ho fiforonana rivo-doza ato anatin'ny faritra-masina misy atsika hatramin'ny faran'ny herinandro. Andao jerena amin'ny antsipireny ary amin'ny vinany toetry ny andro amin'ny rahampitso maraina azo orana tandrifindraona ny aty amin'ny morotsiraky ny faritry Sava ary miazo amin'iny any tendry ny avaratry Madagasikara iny. Omaina kosa amin'ny ankapobeny ny aty amin'ny faritry Boeny, Melaky, Menabe, Atsimo andrefana, Androy ary Anosy raha toa ka andrahoana ny voamaraina fa mety hisava miandalana ihany moa zay rehefa misandratrandro ny any amin'ny faritra sisa rehetra. Raha ho an'ny tolakandro kosa indray dia saika omaina aloha amin'ny ankapobeny ny aty amin'ny morotsiraky ny faritra avaratra andrefana, morotsiraka andrefana ary atsimony Madagasikara raha toa ka andrahoana na andrahoana mitsitokotoko mety hisy ihany ny tandrifindraona andalo indraindray ny takarivana ny alina aty amin'ny morotsiraka atsinanan'ny Madagasikara. Ny faritra sisa rehetra dia miandrandra oram-baratra avokoa. Raha ny vinany maripana raha ampitso zao dia manankatra any amin'ny 4 degré ny maripana ambony indrindra aty amin'ny atany atsimony nosy raha toa ka eo amin'ny 4 ka hatramin'ny 20 degré zany ho an'ny afovoantany. Andao jerentsika indray ary ny vinany toetry ny andro amin'ny alakamisy ho avy izao. Omaina hatrany aloha ny aty amin'ny morotsiraka avaratra andrefana sy andrefana ary atsimony Madagasikara torak'izay ihany koa ny morotsiraka atsinanana raha toa ka miandrandra orana tandrifindraona mety arahan-kotroka avokoa ny faritra sisa rehetra. Raha ny vinany maripana amin'ny alakamisy zay zao dia mananika hatrany amin'ny 5 degré mihitsy ny aty amin'ny atitany atsimony Madagasikara raha toa ka 4 ka hatramin'ny 7 degré ho an'ny afovoantany. Andao faranantsika amin'ny vinany toetry ny andro amin'ny zomary izay dia mikisaka kely any amin'ny ilany andrefana iny hoe ateo ny orana torak'izany ihany koa ny any amin'ny faritra avaratra andrefana ary avaratry nosy iny. Raha toa ka andrahoana na andrahoana mitsitokotoko mety hisy ihany ny herijika isina tandrifindraona indrindra ny alina aty amin'ny atitany atsimony nosy. Ny afovoantany ny ilany atsinanan'ny afovoantany indrindrandrindra sy ny ilany atsinanan'ny Madagasikara moa dia omaina be mihitsy ny andro amin'ny ankapobeny. Raha ny vinany maripana kosa indray dia tsy dia misy fiovana firy aloha fa ny eto amin'ny afovoantany mety hisy fiakarany maripana ambony indrindra manodidina eo amin'ny 4 ka hatramin'ny 7 degré 4 degré kosa zany any amin'ny atitany atsimony Madagasikara. Araka nefa mahazatra anao rehefa talata toy izao dia indro omenanao indray ny tahan'ny fahatondrivotra teto Antananarivo. Ny janona ho antonony amin'ny ankapobeny ny tahan'ny fahatondrivotra teto Antananarivo nandritry ny herinandro lasa teo. Samy mijanona ho ambanin'ny fetrany OMS avokoa ny akamaroan'ireo refo natao afa-tsy ny teny Amboda izay niakatra nanomboka tamin'ny faran'ny herinandro. Raha ny vinavina ho amin'ny 3 andro manaraka indray ary dia hijanona ho amin'ny antonony hatrany izay tahan'ny fahatondrivotra izay raha ny mandrafitra ny toetry ny andro ny jerena fa ny amin'ny manodidina ny Amboda manokana no vinavinaina hijanona ho amin'ny antonony na ho ambony hatrany izay tahan'ny fahatondrivotra izay no ny loto ateraky ny fifamoivoizana manodidina ny faritra iny ka mety hisy fiantraikany zany amin'ny fahasalaman'ny olon-drehetra indrindra moa fa ireo olona marefo amin'ny fahatondrivotra ary ireo olona manana olana amin'ny taovam-pisefony. Dia izay indray ary ny vinany toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.